fa mbola iresaka mpilalao ihany tsika dia iresaka momba ny valso na ivalsa koa indray ity mpilalao malagasy ity ndraiky kosa dia efa anisan'ny nandeha niofana tany Brésil efa tafaverina eto an-tany zany izy amin'izao fotoana izao ary norarotan'ny namana Zakino Rakotomanana ny fahitana azy mitondra fanazavana indrindra mahakasika izay diany tany Brésil izay. Toko hoe zaka mba ankizy manana tazavatra rehetrarehetra ihany manao club za moa nanao tao club na Jesaya ny fomba ataoko hoe ny déroulement dia marche ahitako ny possibilité nandehanako tamin'ny Brésil zany a dia nisy fotoana zay tamin'ny 2017 tamin'ny mois de novembre nanao match tany Arivoma miaraka tamin'ny première division na Jesaya sy ny deuxième division tamin'izay fotoana zay match open izy io talohan'izay fotoana zay nefa za efa serasera mitady fomba nandehanana nakany ivelany moa tokona hoe misy opportunité afaka nandehana tamin'ny Brésil dia tafaserasera tafaresaka tamin'olona tao za rehefa nandefa vidéo tany za dia nisy olona tao amin'ny ataoko hoe président ngamba na ataontsika hoe recruteur na détecteur nanana possibilité nandehanana nakaty Madagasikara tamin'izay fotoana zay dia nanaraoatsy zareo nijerana tamin'io match nataoko tany Arivoma io dia satria zareo manko tsy retin loatra tamin'le vidéo dia nakaty zareo tamin'izay natao hoe sous forme anao sony hoe mpitondra filaza tsara zareo tamin'izay fotoana zay rehefa nitany zareo dia nandeha déroulement hoe afaka omeny opportunité anao andeha hoaka amin'ny Brésil tonga tamin'ny Brésil moa dia nafinaritra ny fifandraisana satria tena hoe teo anatin'ny football total mihitsy ny zavatra rehetrarehetra natao tamin'izay fotoana zay zany hoe tsy ilazana hoe 3 fois par jour ny entraînement atao hoe tena marche zany hoe zara tena hoe hitatsika eto Madagasikara zany le izy nefa atao hoe nisy zavatra be dia be zany azo retirena avy amin'ny Brésil tamin'izay fotoana zay dia teo amin'ny 4 mois et demi teo zany zana tamin'ny Brésil verina ty Madagasikara moa amin'izao manana projet be dia be satria ao anaty période-na vacances koa zareo amin'izao fotoana zao ny brésilianina moa hatramin'izay fantatsika efa mitodika makany Europe foana rehefa misy saison période-na vacances ohatsy zao dia mba nararotana koa hoe allo hitady hafa amin'izay hoe misy amin'ny Europe zany hoe efa misy fa tsy tena certain fa raha question hiverina ny Brésil aloha efa mametoko zareo hoe afaka miverina any fa araka ny filazany zareo hoe allo izy mijery hafa kokoa indray teo amin'ny Europe ianao mamety makany Asia dia tokoizay ianao mampiseho tantara amin'izay